Onotrany arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia saika maloko hatrany aloha amin'ny ankapobeny manerana ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny ihany no maina. Raha ny mitoy any amin'ity farany herinandro ity kosa indray dia hiamanalavitra antsika tsikelikely ilay rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsinanan'i Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia hiamainamain-dalana manerana ny nosy. Na izany n'izany aza mety ho hitantaratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra avaratra sy ny morontsiraka afovoany atsinanana. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia mety hisy fiakarany tsikelikely izay manerana ny Madagasikara. Ny vinantoetry ny andro amin'ny rahampitso maraina dia mety hahazo orana tandrifin-drahona ny voamaraina any amin'ny morontsiraka fahatry Sofia sy Boeny. Ho maloka kosa ny voamaraina fa hisava mian-dalana ihany izay rehefa misandratrandro ho an'ny Voatany sy any amin'iny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro dia ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'iny fahatry Boeny, Betsiboka, Sofia, mihitatra hatrany Analanjorofo, Alaotramangoro, ny faritra atsinanana. Ny faritra hafa dia ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré zao any afovoantany, 7 hatramin'ny 12 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefa. Natasantsika amin'izao fa didiny amin'ny 40 na 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia hiamaina mian-dalana aloha manerana ny Madagasikara fa mety hisy orana malefaka ny voamaraina amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana Vatovavy ary Fitovinany. Isy eo kosa izay orana izay indrindra amin'ny alina na ny alina be mihitsy ho an'ny tendrony atsinanana ny afovoantany miazo amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha fa ny maripana ambony indrindra no mety hisy fiakarany kely. Ho an'ny afovoantany zao manodidina amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ny maripana, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 13 na 17 degré ho maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy. Ny vinantoetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia mety hahazo orana tandrifin-drahona ho an'ny afovoany atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany torak'izay ihany koa manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro. Maripana eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 13 hatramin'ny 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinantoetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.